Mamerina indray ny fiarahabanantsika eto an-tokantrano tonga amin'ny fotoana izay azotsika miroso amin'ny fampianarana antsika larina fa 13 ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny ity miarahabantsika rehetra tokantrano izay manaraka sy manjo ny fampianarana. Ny lohateny fampianarantsika indray dia hoe ahoana moa no mahamarina an'ilay anarana hoe Yahosoa. Raha fanamporafon'Andriamanitra indray tsika fanamafisana ny efa nisy hatramin'izay ary ten'Andriamanitra ve izy dia mbola fanamafisana ihany koa zany anefa famerenana amintsika fa tena marina ary tsindriana mafy mba marina anazy izay anarana Yahosoa zany, tena tsindriana ary tena izigizinina mihitsy hoe tena izay ny famariana noho ny amin'izao antony resantsika izao indray dia araka mbola ny tenin'ny mpaminany eny falibetsika tafoana indray amin'izao fampianarana larana fa 13 zao fiarahantsika indray miaraka amin'izay ady ianao ankehitriny tenako ihany koa dia mandroso tokantrano am-pifaliana raha saotsiketra samotainao soa zany. Averina ny lohateny hoe ahoana moa no mahamarina an'io anarana hoe Yahosoa io. Tsy dia lava fa tsotra kely ary ten'Andriamanitra ve izy amafisina kely koa zay satria fa nampianarina teo amin'ny larana 12 n'Andriamanitra anazy fa tsindriana kely hoporofona hatrany ny mamarina hoe tena misy io. Ary tena raha vao tsy misy io dia tsy marina ny soratra masina io. Ny soratra masina indray no tsy marina raha vao tsy misy Andriamanitra, raha vao tsy Andriamanitra Yahosoa dia tsy marina io. Soratra masina mihitsy ny tsy marina ary diso ny amin'ny tenin'ny mpaminany. Fa tena marina daholo ny teny dia izay zao anaporofony ambasadreny soa sy ady aminareo zao. Arosika voalohany aloha hoe ahoana ny mamarina ny anarana hoe Yahosoa. Satria ny antony mamarina an'io dia io rery ihany no anarana mahafaka amin'ny fahotana. Satria ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra dia mazava be mihitsy ny teny aleho ny tenin'ny mpaminany indray hoe io Andriamanitra io dia tsy meno ny mpanota. Izay ny lalàna voalohany indray izay raha ny mpaminany jerevantsika dia namoaka fanambarana ny mpaminany fa izy dia Andriamanitra dia tsy meno ny mpanota. Andao jerevantsika aloha zany izay Isaia 59:2 dia zany jerevantsika kely indray aloha ity hoe io Andriamanitra io dia efa laza fa tsy meno ny mpanota izy rera maina eo fotsiny anao zany mivavaka eo fa aleo tsy mivavaka rehefa mpanota satria tsisy Andriamanitra miaina. Indro ny tanany avatsy fa efa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mare. Fa ny heloka reo ny hevitra mba misaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Izay ny teny nisy ampaminany. Mbola misy lehibe lavitra noho nisy ampaminany satria ity mpaminany anakaiky ty indray dia sady mpaminany izy no Andriamanitra. Ka noho izany mila enotsika zany ny teniny satria sady mpaminany izy no Andriamanitra zany. Izay ilay hoe Yahosoa ilay vonojerevantsika teo dia ndaotsika rahantsika tsara mihitsy ny teniny zany hoe ny mpanota hono izy ilay mpaminany Yahosoa dia avy aiza hono izy ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia ndao hoe jerevantsika ny teny Yahosoa hoe ao amin'ny Jaona 2:20 ka zany no tokony ialana amin'io resaka fahotana io fa tena zava-doza ozy ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Ka ho an'izay mino ny tenin'ny mpaminany Israelianina rehetra nanomboka tany amin'ny Mose ka ziska hatrao amin'ny Yahosoa izay ny hafaran'ny mpaminany Israelianina. Satria Yahosoa ny mpaminany farany Israelianina dia tsisy tsony ny taoriana. Israelianina ny resako zany. Dia izao ny voalaza ny mpanota ozy ny teniny zany mpaminany Yahosoa farany mpaminany zany dia avy any amin'ny devoly. Jaona 2:20 Jaona 8 dia ny 43 sy ny 44 zany. Ino nge ty zava-doza nge Jaona 8:43-44 nao no tsy azonareo ny teniko satria tsy mihaino ny teniko nareo. 9:7-10 eto zany le olona tsy mety mihaino ny teny Yahosoa lay mpaminany lehibe ianareo dia avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Ny teny zany Yahosoa eto hoe ianareo dia avery amin'ny devoly rainareo. Izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany. Zay zany le atao hoe devoly mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy. Ny atao hoe devoly zany dia tsy mety mipetraka ao amin'ny marina. Mpanao ratsy, mpanao ny tsy mety dia io zanak'Andriamanitra io mihitsy no teny hoe avy amin'ny devoly ianao. Tena izy mihitsy ny anaosiny tsy mba hoe olo-kafana zany manaosiny fa tena izy mihitsy manaosiny hoe avy any amin'ny devoly ny olona mpanota.
ka ianao ve hipetraka am'izany tenyny mpaminany lehibe zany ary tenyny mpaminany jiosy sady Andriamanitra mihitsy no teny hoe devoly ny mpanao ratsy. Ny mpanotra zany de devoly ary tsy mety mitoetra ao marina, ka ny olona tsy mitoetra ao marina zany de olona mpanao ratsy nge. Ary rehefa mpanao ratsy zany de devoly ny dikan'izay. Zay na tonga ny mpianatra ihany koa teny ny Yahosoa mihitsy ny arany teny hoe aza manota intsony. Zay ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony satria ratsy be zany. Ka raha venao zany ny manota de devoly ianao ny dikan'izay. Satria ilay zanak'Andriamanitra miteny hoe ny devoly ny mpanao ratsy zava-indrindra mpanao ratsy izy. Ary raha mandainga izy de ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady reny lainga. Zany hoe ny olona zanaka devoly zany de mpandainga ary tena mpiteny lainga sady mpanao ny ratsy mazava be ny teny le zanak'Andriamanitra io. Ka izay na tonga nateny taminao hoe zavatra ratsy ange zany. Ratsy zany ty mitoetra amin'ny ratsy ty ozy le mpamina ny Israelianina sady Andriamanitra ny Israelianina hoe Yahosoa no anarany. Raha renao zany hipetraka am'izany de olona miady amin'Andriamanitra anao ary loza ny anjoanao zany. Ary le zanak'Andriamanitra mihitsy ny arany teny mihitsy ny hoe za tsika mbola tsy niteny hoe tsindriko am'izay hoe iza le Yahosoa de satria marina ve izy de satria le zanak'Andriamanitra noho ny amin'io zavatra ratsy io de niteny io zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka izy am'izay Andriamanitra arany navita olona ho tsy nanota intsony. Iza tam'izay Andriamanitra natonga ny olona tsy nanota intsony. De tsy nisy navita an'izay afa-tsy Yahosoa rery ihany. Zay ny porofo fa marina eo anaran'ny Yahosoa io. Marina eo anaran'ny Yahosoa io. Ka mamarina azy de tena tsy azo lavina mihitsy le izy. Eo raha vakitsika raha ny lalàna napetrany. Satria sady mpaminany izy nametraka lalàna. Nametraka lalàna izy araka ny Jaona 12:49 andao vetsika tsara aloha zay. Jaona 12:49 hanamarina antsika ny mamarina io Yahosoa io foana de namoaka lalàna koa izy. Satria mpaminany izy ao ambava ny tenin'Andriamanitra namoaka didy izy de tsy maintsy akatoavina ny didiny. Fa rehefa tsaranao ny didiny de mimana anao fa Andriamanitra ny tsaranao araka ny teniny Mose mpaminany. Zay olona nefa ty Yahosoa sady mpaminany no Andriamanitra. Raha ny teny Mose aza ny ekenao manahoana zany tokony akatoavana ny teny Yahosoa sady mpaminany lehibe no Andriamanitra ary ny eken'ny vahoaka Israelianina mampaminany anazy. Ny aiky mihitsy ny vahoaka Israelianina fa tena mpaminany izy ary vahoaka tahaka ny ahoana moa nanaradian'ny Yahosoa satria mpaminany lehibe izy. De vakitsika ara ny teny'le zanak'Andriamanitra namoaka didy izy hoe aza manota intsony. Ka iza am'izany teny navoaka an'izany no Andriamanitra navita an'izay. Fa zay navita an'izay zay no izy. Satria tenyny le mpaminany lehibe zay. Lay zanak'Andriamanitra mpaminany lehibe. De jerevantsika hoe iza moa no navita azy? De fainao fa Yahosoa no navita azy mazava zany fa izy no Andriamanitra marina. Izy marina io anaran'io zany. Jaona 9:20 ity lalàna navoaka nyty. Moritsa am'le Jaona 12:49 aloha tsika. Jaona 12 fa niakatra kely nandeha aloha loatra tsika. Hoe namoaka lalàna izy Jaona 12 de 49:50. Hoe namoaka didy izy zany. Verimberina tony tento satria miankina amin'ny tony ny famonjenanao de leo izy verimberina eo. Satria zao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay nanira-kay izy no nandidy azy eo lazaiko izay ho toriko. Zany hoe ny iray izay nanira-ka no nandidy misy didy zany tsy maintsy mandeha ty zay ho lazaiko izay ho toriko. Zany hoe mazava zany fa nitondra didy Yahosoa io. Nitondra didy ary mitondra teny izy sady mitondra teny ho didy ho any zanak'Israely ho an'ny olombelona izay miaraka aminy. Ary fantatra ozy Yahosoa fa fiainana mandrakizay ny didiny tena nitondra didy izy. Koa je lazaiko de lazaiko arak'izay nolazain'ilay tamiko. Mitondra didy zany Yahosoa. Ny teny Yahosoa zany de didy ny dikan'izay. Tenyle mpaminany lehibe sady Andriamanitra mihitsy Andriamanitra ny jiosy. Inona le didiny zany? Vakitsika am'izay le didiny zany
zay le hoe izy zany navitan'io fa zay mavitan'io ny ten'Andriamanitra. Jaona 8 ty le didiny diary. Ka rehefa tsy navita an'ity le Andriamanitra tsonao de miala teo fa tsy izy io. Na iza de miala teo fa tsy izy io. Jaona 8 11. Zao ny ten'le zanak'Andriamanitra didina voakany ary. Ty le didina voakany ty. Ary hoy izy tsy misy tompoko. De hoy Yahosoa taminy, za koa de tsy manameloka anao. Mandehana ary am'izao sisa izao de aza manota intsony, atao tsy ingeza be mihitsy le hoe aza manota intsony io. Am'izao sisa zao de aza manota intsony mivandravandra be amin'ny ekranareo. Ka ny teny hoe aza manota intsony zany lay lalàna nomeny Yahosoa, lay zanak'Andriamanitra, ohatsika zanak'Andriamanitra aloha. Ray izay mbola ny tsindrina io tenin'io fandroany araka ny Jaona 5:11. Hoe zay ny didina voakan'io zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony Jaona 5:11 satria diditra zay ny teneniny de tsika tsara teo. Jaona 5:11. Ka ianao zany rehefa tsy manaraka an'ity didy ity ny lalakalenao de tsy izy le tompoinao, na iza itsonao any de tsy izy ozy ny soratra masina. Jaona 5:11. Ore 5:14 azafady indrindra. Jaona 5:14 falazavahina be tsika. Rehefa afaka zany de hitan'ny Yahosoa teo ankianjan'ny tempolo raha lehilahy ka ho izy taminy. Ino rehefa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy no teo. Ho an'ny olona manota foana io zany de ratsy ny manjo anazy. Porofon'izany ny mpiteny ratsy tsy mety mijanona amin'ny teny ratsy, ny mpijangajanga tsy mety mijanona mijangajanga, aretina ny hafaran'ny izy. Ny mpiteny ratsy miady aman'olona, ny mpangalatra tsy mety mijanona mangalatra, ary mitombo foana io fahadalana io. Satria manjary vomay manjoanao ny ratsy noho ny teo. Ny olona zany rehefa manota foana meratsy atsana izy. Miatra aminao ny ten'Andriamanitra. Tena moka didy Andriamanitra Yahosoa ny laza manao hoe le mpaminany lehibe hoe aza manota intsony na veriny indroa 2 fois zay teny zay. 2 fois. Ao ny anao am'izay teny zay ary. Atria zay ny teny'le mpaminany lehibe sady Andriamanitra aza manota intsony. Ka iza tamin'ny anarana zay ny teneninao teto ambony tany na vitan'izay. Natsoinao daholo ny karazan'Andriamanitra rehetrarehetra fa tsisy tsy nafaka tamin'ny fahotana. Natsoinao Jesosy tsy nafaka. Natsoinao Jezo tsy nafaka. Natsoinao Jésus tsy nafaka. Natsoinao Jesus tsy nafaka. Natsoinao Yesoa tsy nafaka. Natsoinao Yahosoa tsy nafaka. Tsisy mahafaka zany. Misy ny antso Yahosoa tsy nafaka. Samy mamorona anarana daholo. Le Andriamanitra miaraka aminy am'izay Andriamanitra tsy izy daholo. Miaraka am'izany Yahoo zany. Aty tsisy nafaka tamin'ny fahotana. Nefa le teny zanak'Andriamanitra eto mahitsy be miteny hoe aza manota intsony. Aiza zany ianao mahalon'io ten'Andriamanitra io? Mazava be le teny hoe aza manota intsony. Aiza ianao mahalona an'io? Mazava zany fa tsisy navitan'io aza manota intsony io afa-tsy tokana de ny anarana zao ampianariny ambasadorany Yahosoa ziady azy ao hoe tsy mahay manota intsony miaraka amin'ny Yahosoa ary vavolombelona zany ny ambasadorany Yahosoa ziady zany voalohany. Ary zay niaraka tamiko rehetrarehetra tsisy nanota intsony. Efa manarivo maro zay ny ato amin'ny fanjakana masina ty amin'ny faty Madagasikara ty. Anjaranao miditra koa mbo andray anjara ianao rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony. Fa zany mpanota zany de mazava ny lalakaleny fa ho any amin'ny farimy rehetra avy tsy ny solofara izy. Any ny mpanao ratsy ny mpanao vedaveta. Apokalipsy 21:8 ten'le mpaminany lehibe zany. Mbola Yahosoa koa namoaka zany fanambarana zany ho any amin'ny farimy rehetra avy tsy ny solofara ianao. Apokalipsy 21:8 noho zany manoro hevitra anao ny ambasadorany Yahosoa ziady tena mba manavota teny manavota tena. Apokalipsy 21:8 zao ny voalazany ato. Fa ny osa sy ny tsy mino, ianao osa tsy mety manatona ny Yahosoa ary tsy mino azao fampianarana marina avy any amin'ilay Yahosoa mpaminany lehibe sady Andriamanitra ivavana sy ny kofana. Rehefa tsy mino azao anao de ozy ny teniny. Lalàna ity, lalàna hamely anao. Ianao zay tsy mbarany le tenin'Andriamanitra avoakan'ny Yahosoa io de zao ambarany ziady azy androny zao. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona
sy ny mpijangatsanga sy ny mpanao ratsy. Any ny mpanao ratsy rehetra zany ianao mpanota sy mpanao tsy mety rehetrarehetra io a sy ny mpanompo sampy sy ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany eo anatin'ny faribo rehetra afy sy ny solofara. Zany ny fahafatesana faharoa miandry ianao mamitandrema fa tenin'le mpaminany lehibe zany hoe eno tenin'ny mpaminany hoe ny mpanotany ka ho any amin'ny ely manaiky zany teny zany ange fivavahana silamo hoe manaiky an'io Yahosoa io mihitsy mantsy izy le zanak'Andriamanitra ny antony nataony azy fijaliana zay nataony diso moa le anarana fa manaiky an'io izy zay natsony be sy ny maro amin'ny anarana diso hoe Jésus nefa tsy izy Jésus nga iny navaka tamin'ny fahotana zany mafonao an'iny e fitahana daholo ny olona tamin'ny anarana diso iny saingy mba nafantatra ihany be sy ny maro fa tena mpaminany le ny antony nataony azy fijaliana iny de manitsy zay ady hoe Yahosoa no anarana satria zay niaraka tamin'ny Yahosoa rehetra zay nitiriny zay ady afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony zay no mahatonga na miantso hoe manatona ny Yahosoa am'izay io le anarana marina ary izy le Andriamanitra io Yahosoa io hitindray tsika amle famelenteny hoe ten'Andriamanitra ve izy mazava be raha afaka amin'ny fahotana miaraka amin'ny ten'Andriamanitra izy zay no mahaten'Andriamanitra azy manaporofo indray zay ady hafa ten'Andriamanitra izy izy le avy any amin'ny lanity lanita aloha voalohany indrindra na izy ihany raha miteny hoe Jaona 3:13 ny zanak'olona zay any an-danitra donc avy tsy izy ten'Andriamanitra zay avy any an-danitra izy zany Jaona 3:13 vakitsika aloha zay hoe ny zanak'olona zay ny an-danitra ary izy zany satria avy any an-danitra izy raha nidina anaky ity de nisy niteraka izy ary izy raha fa nateraka virgine no niteraka anazy ary porofoko amin'ny teny hébreu moa izy satria misy olona miteny hoe aiza ny ilazanao fa virgine io nareo tsy mahafantatra teny hébreu io zay samy mahafantatra an'io fa ahoana moa tsy aizana an'io rehefa io tenenina sianary nga io zavatra sarotra ka tsy hoay ary raha misy ny zavatra morianarana de miteny hébreu nisy ny morianarana Jaona 3:7 kanefa zay tsy mila mianatra teny hébreu fa zay mahay teny hébreu mazava tsara angamba zay teny zay Jaona 3:13 ary manampaizana be dehibe rehefa mandika an'le teny inona moa no kasarotana am'izany Jaona 3:13 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy nanidina avy tany an-danitra ane tsy nisy olona niakatra zany any an-danitra nefa tsy nidina avy any dia ny zanak'olona zay ny an-danitra eo la zanak'olona amin'io ny an-danitra zany hoe manaporofo izy zany sady etỳ tany izy no ny amin'ny lanitra lanitra ny dikan'izany mbola azavaiko lalina moa areny fa mbola tsy androany aloha fa misy fanazavany hoe inona tonga anazy miteny an'io fa raha ianareo olombelona tsotra tsy mahay dika an'io zany nareo ny atao amin'ny Yahosoa rery any nefa mahain'io satria fa nampianariko ny olona aty io de hainy zareo ny dika an'io hoe zao ny dika an'io ary mazava be mihitsy le dika fa tsy sarotra zany fo an'ny olona tsy maniry no any amin'ny lanitra lanitra tsy misy fantany zany io ary tsy hoainy novinoviny fa zay miaraka amin'ny Yahosoa ny afantatra an'izany ka zany ny etronantsika hoe virena amin'ny Yahosoa ka io Yahosoa io satria fa hitantsika fa marina izy satria zay miaraka taminy de afaka amin'ny fahotana de io Yahosoa io de lazako anao fa nateraka vehivavy izy ingaitsika avy andray aloha nateraka vehivavy izy satria tsy ho afaka miditra eto moa raha tsy nateraka vehivavy ary vehivavy virgine tsindriko am'izay vehivavy virgine apetraka tsara mihitsy ny vehivavy virgine niteraka anazy araka ny Isaia 7:14 donc avy kitray zay Isaia 7:14 io zany olona hoe tena tsy mahay ninina fampianara kely ianao teny hébreu io tena mahay be mihitsy ny fahazamanao zany fa matoa ary izy io vova be dehibe na ny hébreu rehefa tsy nahay anazy fa zay mahay anazy satria porofo afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy ka zay mahafaka amin'ny fahotana ihany ny tena Andriamanitra aza miditra ndraiky ohatran'izay fa afaka miteny dolo iny ny devoly ny devoly iny afaka mamorona anarana be dehibe ary mahafinaritra anazy mihitsy ny hoe hanome anarananao be dehibe am'izay anao de diso adresy diso lalana taka ny masinina midira e fa ny afantaranao fa mariny io Andriamanitra ntsony io de zay mahafaka amin'ny fahotana irery ihany ina moa ny atin'ny vavahana raha tsy analanao amin'ny fahotana azy ka rehefa Andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mitondranao makany amin'ny fanaovan-dratsy miala teo fa tsy izy io na inona navoakan'io na nanao fikaroana tamin'ny teny hébreu na nanao ina anao lazaiko anao fa ny teny ampianarany zay ady ay de tsy vokatry ny fikaroana fa vokatry ny fahamarihana avy any amin'ny lanitra lanitra mihitsy avy any miainga ny tenina zao tonga ety aminareo zao ka tsy fikaroana ny any zay ady fa fanambarana marina avy any amin'ny lanitra lanitra porofon'izany afaka amin'ny fahotana zay nanaraka an'ilay anarany hoe Yahosoa ny toriany zay ady ale Andriamanitra rehetra hoe Yahava
afaka mifahotana ary tsisy resaka nanakana mihitsy zany nankely aza ka raha iteny reo no ny amin'ny fikaronako nareo no tekaroko any ny fahamarinana zany tsy karona fa tonga midina avy amin'Andriamanitra zany fa raha avy anao no ikaroko an'izany devoly koa nge mahay manodina an'io tsy mahay mikaroka noho ny devoly ianao ary moramora amin'ny devoly manodina ny sainao dia any amintsika ianao mandeha fa ny ambassadeur ny Jesosy tsy mba nikaroka fa nilaza marina ka rehefa nilaza marina ny ambassadeur ny Jesosy hoe iaotro marina zanak'Andriamanitra marina ary iaavaly adalany afaka mifahotana ny olona rehetrarehetra ka rehefa afaka mifahotana ny olona rehetrarehetra teny hebreo nge ny anarany hoe iaosoa ary teny hebreo nge ny anarany hoe iaiava ka inona ny mbola iadiavanao zavatra hafa samy teny hebreo ny anizana nafaka tamin'ny fahotana anarana avezany nafaka tamin'ny fahotana ny anarana hoe teny ambassadeur ny Jesosy ziadia no nafaka olona tamin'ny fahotana ary nahatonga olona tsy mahay manota intsony ary zay mihitsy hoe tsy nitiavan'olona ny Jesosy le tamin'ny fotoan'androny anie ka ny alina ny jiosy fanjaranao mandinika sy mieritreritra hoe aleo miaraka amin'ny Jesosy am'izay aleo miaraka amin'ny Jesosy am'izay ka ndovakitsika le hoe Isaia 7:14 ary noho izany dia ny tompo nanome famantaranao anareo indro anananaka ny virjine ka hiteraka zazalahy ary ny anarana ataona hoe Immanuel ndao jerevantsika ny dikan'io amin'ny teny hebreo fa ny dikan'io amin'ny teny hebreo masy dia hoe alma ina dika zay teny alma zay amin'ny teny hebreo atria misy tsy mihinao an'izany aiza koa misy Andriamanitra any amin'ny vehivavy virjine no mipetraka ny adalàna reoko nateraka virjine izy no lalàna sy ny mpaminany ka ny mpaminany no teny azany dao jerevantsika raha amin'ny teny hebreo reny makitsika anazy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy araka ny voasoratra zareo Masoreta zany fetsika soratana aloha ty aloha zany te avy any Masoreta izy io Hébreu Masoretic texte io amin'ny sisiny à gauche io Hébreu Masoretic texte zay zany hoe avy any amin'ny texte hébreu zany ty teny ty dia andao jerevantsika am'izay ary atao amin'ny bokin'ny Isaia voilà Isaia toko fafito Yesaia amin'ny teny hébreu zany Yesaia ozy izy zareo dia vakitsika ny Isaia 7:14 inona ny vakin'izy io Isaia 7:14 voilà dia maki ny teny hebreo atsika araka ny voalazan'ny soratra masinato zao laquelle tena Adonai ou laquelle otine halma io le izy io halma io hara violedet ben vrat smo Emmanuel ka tsika moa tsy hijery an'le zavatra lavabe fa ty alma ty satria io ny dikan'le teny hoe virjine ka virjine ve ny dikan'ty teny alma ty dia tia Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zay io Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zany hoe dictionnaire hébreu mihitsy dia ao amin'ny lexicon mihitsy iny ary concordance ny fijerevana azy dia jerevantsika ny dikan'ny famakinan'le teny alma zay moa zany famakinan'io le alma io zany io izy io le teny hébreu alma dia mamaky an'zany eto ny dikany zao ny dikan'izy io virgin yongoman aza mbola tanora kely zany vehivavy tanora kely zany ka mazava be mihitsy le teny eto hoe virgine ka mbola iteny inona zany olona milaza fa hoe tsy virgine io ny teny hébreu anatin'ny concordance ary dictionnaire mihitsy no miteny fa virgine dikany alma mazavazava fa nateraka vehivavy virgine izy ka aza miteniteny zavatra tsy marina kosa satria manjary tsy mety le teny hoe nareo tsy mahay teny hébreu sy ny karazany sy karazany zany misy no manao zany tena maibe mihitsy fa zay tsy miteny hoe langue corantany kosa aloha zay le tsy miteny an'izany tsy langue corantany kosa izy fa zay may rehefa ilaina le izy avoaka dia tsy maintsy avoaka hoe tia ny dikan'io tsisy niteniteny foana mihitsy ny ndre mandeha fa ny teny marina tamintsika rehetra zay aloha zany ny fanaporofona fa tena tonga avy any ambony ty zanak'Andriamanitra nitina ary efa nitina izy dia nisy teny efa nambarany mpaminandray araka ny boky nataony Davida sy ny Salamoany zao evantsika indray ny teny nambarany bokyny Davida efa mazava-be fa ina moa nateraka vehivavy virgine avy any amin'ny lanitra lanitra avy any ambony tany dia milaza amin'izay ny bokin'ny Salamo fa misy Andriamanitra anankiroa be zao ay
misy andriamanitra anankiroa be zao ary hipetraka eo ambony seza fiandrianana le andriamanitra zany. De iza ndray le andriamanitra? Anaporofindray zany eto hoe tena andriamanitra Yehosoa. Tena andriamanitra izy fa raha tsy misy Yehosoa de tsy marina soratra masina. Ary raha vao tsy andriamanitra ivavahany Yehosoa de diso hatrany amin'ny Sefer Torah jios, diso daholo ny hatrany amin'ny Sefer Torah. Tsisy marina ny soratra masina io raha vao tsy andriamanitra Yehosoa. Raha vao tsy anankiroa ny andriamanitra de diso ny soratra masina. Nanomboka tany amin'ny soratra masina ampianarin'io iayavah io a, sy nentin'ny Mose diso daholo raha vao tsy andriamanitra Yehosoa. Atsika rejery zay teny zay. Ao bokin'ny Salamo 45 hoe manizigizina be ny ambasador Jonas hoe raha vao tsy andriamanitra Yehosoa de diso ny soratra masina. Ny soratra masina mihitsy ny diso. Salamo 45 6-7 akitsakely ty. Salamo 45 de mamaky nareo ny hatrany hoe fa inona zany teny zany hoe manizigizina ny ambasador Jonas fa raha vao tsy andriamanitra Yehosoa de diso ny soratra masina. Satria ny antony ato amin'ity teny ity de fa milaza sato fa roa no andriamanitra ivavahana. Ka raha vao tsy anankiroa ny andriamanitra ivavahana de fa tsy mety io zany e. Diso ny planina anao, diso ny lalakale anao. Zany no porofo fa tena andriamanitra iny Yehosoa iny. Salamo 45 filifiny teny teo 6-7 voilà. Zao atsika jery. Salamo 45 de 6-7. Miara-mijery tao tsika ary. Misy seza fiandriananao andriamanitra. Eto zany de misy andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mazava ho azy. Ary ilay mipetraka eo ambony de teo hoe andriamanitra. Ny seza fiandriananao andriamanitra dia mandrakizay tory te-pamariana ny te-panjakanao. Zany hoe manana teny izy ary famariana ny ampelantanany iny zany. 7 tianao ny famariana, fahalanao ny heloko. Koa andriamanitra dia andriamanitra ao. Efa nosy fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Zany hoe ty andriamanitra mipetraka ambony seza ty zany a, de mbola manana andriamanitra ny dikan'izay. Loka ataontsika sarina izy hitanareo tsara mihitsy ny hoe ay ve tena zany ny dikan'izany teny zany de ambasador Jonas de zay mihitsy ny izy. Apetrakantsika tsara zany a de samy jery satsika rehetrarehetra any. Io zany a le voalaza hoe andriamanitra mipetraka ambony seza zany le teny hoe seza fiandriananao andriamanitra de mandrakizay tory. Io zany izy ty. Zany izy ty a de misy anakaiky mipetraka eo zany io zany anankiray. De ozy le olona hoe ny seza ty zany misy olona kely eto misangana eto de izy zany mba midiradiry. Io zany le mpiteny. Le mpiteny eo amin'ny salamo le mpanambarany hafatra andriamanitra moa zany. Ny seza fiandriananao andriamanitra de mandrakizay tory alefany amin'io. De ozy ndray izy hoe koa andriamanitra zay andriamanitra anao. Misy andriamanitra ray andraisany ty mipetraka ty a. Io le hoe anankiroa ny andriamanitra sonora mieritreritra efatra ty. Ato ndray zany misy andriamanitra anakaiky koa zany mipetraka ato ndray a. Olo eo ambony io ndray zany a. Zay le voalazany hoe koa andriamanitra zay andriamanitra anao. Eto ndray misy anakaika tena anankiray ndray zany a. Io le hoe koa andriamanitra zay andriamanitra ao. Ty le salamo a 45 6-7 io. Io zany hoe koa andriamanitra zay andriamanitra anao a. De sy mahasamihafa zany voalaza teo. Mazava zany feto zany de ao anatin'ny bokin'ny salamo de efa misy sady a ny existence-ny Dieu. Zay. Tsy zany namorona fanimpaminany sy ny salamo no amoka an'izany teny zany a. Efa mazava fa tsy maintsy misy andriamanitra anankiroa. Aiza le andriamanitra faharoa fa tsy maintsy fantatra io. Efa etsika moa zany fa ile Yehosoa e. Mazava be. Fa leo porofona araka ny soratra masina hojerevantsika raha ny fanteteran'io teny io ndray araka ny teniny izy moa. Araka ny teniny Yehosoa hoe Yehosoa mihitsy nyvele mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Satria hoe ny seza fiandriananao andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana ve Yehosoa lay mpaminany. Satria samy mpaminany aloha fa mpiteny io. De ahoana ny tenen'ny mpaminany zany Yehosoa tena mitaingina teo ambony seza fiandrianana efa izy a. De vakitsika Matthieu 19:28 vakitsika ho voninahitra Yehosoa. Matthieu 19:28. Oui. Matthieu 19:28 a. Ny teny ve le zanak'Andriamanitra fa tena izy mihitsy ny mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Aleo ndray valitsika ny teny Yehosoa le mpaminany lehibe. Matthieu 19.
28. Matthieu 19, 28. Fa hoy Yahosoa taminy, tia zany le Yahosoa le mpaminany lehibe sady Andriamanitra zany. Lazaiko aminareo tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona, zay. Io zany izy fa mipetraka amin'ny sezany voninahiny seza fiandrianana ny dikan'izany. Indray hoe ianareo koa zay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsaran'ny firenena Israely. Ny Yahosoa moa zany dia hoe sezany fiandrianany voninahiny. Tena seza fiandrianany mihitsy ny azany arena feno voninahiny io. Zany hoe io zany le hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra io. Dia iratsika ilay fa Yahosoa le Andriamanitra le nitenenina hoe Andriamanitra izy sady mpaminany. Dia eto nefa ny Yahosoa miteny hoe za mipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Mazava be fa tsy niteniteny foana akory ny teny Salamo, fa tena Yahosoa le niteneny satria fanambarana avy any amin'ny boky Salamo izy ary no amarin'ny Yahosoa izy hoe mipetraka eo amin'ny seza fiandrianako aho. Mazava be mihitsy zany. Mbola apitsika indray ty teny anankiray ty ao amin'ny Salamo. Mbola misy bokin'ny Salamo vakitsika Salamo 110:1. Salamo 110:1. Ino ndraiky ity? Ary avaranantsika ny teniny androany Salamo 110:1. Manapirofo amintsika hoe tena tsy azo idivirana ny famarinana ny teny fa na ianao miditra makany amin'ilay famarinana ianao tsitsitra dia iny moa zany sitraponao manokana dia tsy sitsitra amin'izay. Salamo nataony Davida. Dinay salamo saika Davida moa andro salamo be dia be fa misy hafa koa fa samy zareo efa samy mpaminany ny tena matetika mandoratra ao. Salamo nataony Davida, zao lazay ny efa amin'ny tompoko. Le tompo ty zany Yahosoa io. Mipetray eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitera tongotra ao. Zany hoe eo zany le dada Iava mipetraka eo dia eto amin'ny ankavanako aloha izy mipetraha. Iza zany lay nipetraka teo ankavanan'Andriamanitra indray? Tsy mbola nisy olona sany teny an'izany mihitsy eto ambony tany. Na iza afa-tsy io Yahosoa zanak'Andriamanitra sady mpaminany lehibe io indray. Mbola ino no teny an'izay? Zany hoe tena mipetraka araka ny tenin'Andriamanitra izy hoe eo ankavanan'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra izy nitika an'izay. Miara-milahatra amin'Andriamanitra izy nitika an'izany hoe petra eo ankavanako anao. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay toria. Sady Andriamanitra izy no manan'Andriamanitra ho amboniny. Zay le zanak'Andriamanitra hoe Yahosoa robe zao ny Andriamanitra. Io rehefa aketsika indray zay teny zay araka ny boky voalaza amin'ny bokin'ny Matthieu toko fa 26:64. Matthieu 26:64. Hoe petrahy tanako ankavanana zany. Matthieu 26:64. Ho amarintsika daholo le teny rehetra zay mandiady amin'izay matadidy tsara nareo hoe tsisy zara teny diso zany mihitsy nambara atao amin'ny soratra masina anankiray ary. Hoy Yahosoa taminy, voalazanao ary koa lazaiko aminareo hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanan'ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahony lanitra. Tena mipetraka eo ankavanan'ny hery ka tsy moa le hery fa Andriamanitra ray toy hery. Satria eo ny hery no miainga, eo ny fahefana ny miainga dia mipetraka eo ankavanan'ny hery. Voapirofo mihitsy zany fa Yahosoa le ary amin'ny bokin'ny Salamo 110:1 hoe mipetray eo an-tanako ankavana. Dia namalina Yahosoa mpaminany lehibe sady Andriamanitra hoe zangely le mipetraka eo Tsy azonao lavina zany fa teny mpaminany zany ary teny le Andriamanitra marina zany. Tsy azonao lavina intsony. Zay na tonga antsika teny hoe andao jerevana hoe inona moa zany tena hevitra n'ity mpaminany ity. Efa henonareo le izy. Tsy azo lavina zany zay ho an'izay rehetra ny aina. Amarana antsika ny teny zany dia nitoko sy andininy farany araka amin'ny boky amin'ny Marka 14:62. Marka 14:62 jereva antsika. Efa aketsika ny tenin'Andriamanitra araka ny teny ato Marka 14:62. 14:62. Fanamafisana fotsiny zany famerenana hoe vavolombelona ny tenany be dia be ny amin'izany resaka zany. Marka 14:62 dia zao ny voalaza. Ary hoy izy, ahoy Yahosoa, izaho no izy, ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy eo amin'ny rahony lanitra. Fanamafisana an'lehibe. Hoe tena vavolombelona reo ny arahanteny fa Yahosoa nanao an'izany fanambarana zany hoe mipetraka eo ankavanan'ny hery izy ary mbola ho avy eo amin'ny rahony lanitra. Dia efa mimany ianao zany fa le mpaminany lehibe sady Andriamanitra no miteny mbola ho avy eo hivirina eo
zay ny anton'izao fampianaranao menanao satria ho avy izy ary mielo lalana anazy ziady a mielo lalana ny ahoso azy ziady a miomany ianao fa tsy misy tanteraka ny teny le mpaminany lehibe sady Andriamanitra ho aiza ianao rehefa tonga zany teny zany mazava io teny io sady ho avy eo amin'ny raha ololanitra ka inona no ataony rehefa tonga ao hamely anao ratsy saina sy ratsy fana tsy mety mibebaka tsy nentina anatona anazy ka ho an'izay mino any ahosoa rehetrarehetra ho mpaminany lehibe dia tsy maintsy Andriamanitra izy ny dikan'izay ary ny teny no eno satria tenin'Andriamanitra ny avoaka amin'ny vavany dia miomana anao rehefa tsy mety mibebaka tsy mety manatona anazy fa izy no nataony Andriamanitra ho mpamonjy dia ozy le olona tena ratsy eritreritra be hoe raha tsara saina Andriamanitra zany tokony tsy namono zanany Andriamanitra avy eo ny de fitiavana ka mono zanany izy zany ange tena hevitra avy any amin'ny devoly zany tsy zaranao ve ianao voavotsy ny tena mariny amin'ny fitiavany nomena raha ny zanany mba hamonjeny ianao zay nge ny teny le zanak'Andriamanitra mpamonjy hoe ary mpaminany hoe zao ny tiavan'Andriamanitra tanyzao tontolo zao nomeny ny zanany mba hamonjena ny olona vonjena ho any amin'ny lanitry mba tsisy overina ray azy zaranao zany izy famonjena ny menanao ka ina moa tokony ina moa nisalasalanao am'zany azay moa no lesona atsika manaraka hoe tena marina ve fa ratsy saina zany Andriamanitra zany ko namono ny zanany izy lesona atsika manaraka zany na teo tena atodondemono zany tsy maniry ny olona voavonjy zany sary zany aza manao an'izany fa tsy fanao zany zaranao azany vonjeny ianao tsy mahafaly anao hoe mahita olona afaka amin'ny fahotana tsy mahay manao teny intsony zany angeny tokony iriny e maniriny zavatra tsara fa za maniry zavatra ratsy fa ny saina ohatran'izany ange tsy avavonjy anao e alazaiko anao ne zao ny valiny baka moana velany janona matao iny zanany iny marina ny tenao roatra ka matao iny de tsy nitsangana tsony iny angeka natsangana dikan'izany tsy nanindra raha maty izy ko nitsangana ihanyko ka rehefa nitsangana izy zany de tsy olana ne vitany famonjena ny zanany nitsangana ka tsy vao may ve tsara be zany nazy tombotsoa anankiroa vitany famonjena na vonivonjy ny olona ary ny zanany no nitsangana fa tsy ny maty tao a ka tsy vao may ve nafinaritra be zany sary zany tsy tokony nanao mihitsy zany saina zany fa tsy mety zany parantesy kely misy efa de miraso tsiketra samy teny soa ny farana ny teny a voazava-tsaranao fa tena Andriamanitra raha vao tsy Andriamanitra eo soa de tsy marina soratra masina rehetrarehetra ny jiosy io fa soa fa tena Andriamanitra izy a marina ny teny a ary esaony Iosoana tanteraka ny teny nambara rehetrarehetra fa izy mihitsy ny voalaza amin'izany teny rehetrarehetra zany a ho azy anie ny voninahitra mandrakizay de mirary soanao koa ho tonga soa ty amin'ny Iosoa anatin'ny Iosoa am'izay tsy salasala intsony fa iazakazaka hitady any Iosoa hanome voninahitra n'Andriamanitra hamonjy ny fananao a mba havonjeo le fanahy fa azariana ntsony ho any amin'ny elo zay ny fiafaran'ny teny ka de mirasoantsika tsy amin'ny teny Iosoa ariva avaka atsika sona betsaka dada malay avanony amin'ny teny rehetra tena fitiavana ianao tena soa loatra ny nataonao tena namonjy ianao namonjy ny olona ianao voninahitra anao mandrakizay taioarany teny sy ny fampianarana rehetrarehetra hitondra soan'zay rehetra amin'ny aino zany hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandeha zany koa dia mamalivavaka mandrakariva an'ilay ny rahainao teny ambasa taonanao sy ady aza ny dada Maria zany teny rehetrarehetra zany dia amarino hatrany aporofoy fa tena avy any amin'ny lanitry ny teny sao raha betsaka fa tena fitiavana ianao tena anome fitiavana ianao vonjeo ny olona tena takatra ny atsaranao ary aza fela mirorosaina intsony fa ataovy miazakazaka tena mitady ianao voninahitra anao dada Maria voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Iahosoa fanaovana zany vavaka rehetra zany sotra betsaka Iahosoa halleluia amen de miraha soatsiketra samy teny Iosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray velo matonga